rava daholo ny rehetrarehetra zay disadisa rehetra fa barea daholo malagasy zao zava-dehibe zany ka rorotiketo miresaka barea antsika mba andefa message kely zany amin'ny fitondrany indrindrindra fa amin'ny président de la république sady sorako manokana ito izy satria amin'ny fanomezana goavana be na meny amin'ny barea satria raha tsika mety fantatrareo fa tsy ampy 160 000 euros amin'ny budget amin'ny barea andehanana any Cannes, andehanana any Egypte namezana niny 500 millions d'ariary boucler ni budget en barea raha tsy afaka tsy budget zay ngamba aloha message anankiray de message anankiray koa tiako alefa de hoe raha malala zany ny zavatra teraka ny réussite sportive amin'ny firenena anankiray io miteraka an'io enthousiasme sy unité nationale io ohatsohatsy isy fifidianana président fédération malgache de football tokony fa eritreritra daholo zany petit baolina kitra ahoana fomba zany mba azahoantsika olona mendrika sy afaka hitondra afo ianoy an'izao zavatra efa tombarea amin'izao fotoana zao fa tsy tokony hiembotra ntsony zany tsika qualifié indray mandeha tsika tokony qualifié foana tanjona coupe du monde 2020 tokony hoantsika tokony efa antsika satria rehefa vita io kanio tokony tafiditra eo amin'ny au moins amin'ny 30 top 30 ny équipe africaine tsika tokony tapiditra amin'ny top 30 fa amin'ny classement FIFA tsika zao 108e tsika classement FIFA il y a 3 ans tsika 180e zao tsika 108e vita io kanio amin'izao résultat tsika zao hiakatra any amin'ny tsy fantatra ny 80 70 60 tsy fantatrony fa tsura fa tafiditra amin'ny top 30 tsika donc be da be zany chance tongavantsika any amin'ny teo any amin'ny coupe du monde 2020 zay ngamba no tiako tenenina sotranao missionnaire sy Daniel Amin boleh manusia boleh pada sudah manusia sama dia siapa tahu dia nak kreatif babi pare ale pare Fahitako kosa ny malagasy no dominina zany zany hoe malagasy ny lalao ary ny arbitre de le arbitre tsara de hita hoe arbitre tsy nangalatra zay zany tena marina tena nandeha mpamarinina le arbitre ary le faute rehetrarehetra hitany fa zany hoe nyereran'le arbitre teo tokony efa nisy carton jaune nivoaka ho an'ny Nigeria zay fotsiny ina moa ny teneniko fa zao falitsika rehetra aloha fa hoe mitarika itsika malagasy occasion anankiray de matsika saika mbola nafaty teo faneva zay manahirana atsika rehetrarehetra fa zao imposé tsika rythme be misy le Nigeria tena zay sady le solidarité miboaka elo ambony terrain zany tena tiako votsitratsy de miditra ndray on est des morts à la fin dans ce match. Ahoana fahitanao premier mi-temps iny domine tsika manana avantage tsika 0 ianao en tant que journaliste ahoana fahitanao azy tena za de mikevitra misy arlo zany hoe ny techniquement individuellement zany ny mpilalao malagasy efa manana niveau ana compétition continentale mondiale eo amin'ny condition physique satria azadino le joueur atsika ireo io sport collectif zany hoe ny sens tactique zay inculquen'ny entraîneur amin'ny 11 départ atsika sy ny adaptation an'le boikeltsika en fonction an'le adversaire zany hoe
psychologiquement les joueurs atsika efa vonona araka teny amin'ny Charles hoe mort fa tena harcelé zala zany ke principe zany manomboka zany défense voalohany any amin'ny premier rideau any amin'ny ligne offensive atsika manao principe voalohany fa 90 minutes ny lalao tika zany raha vao manomboka ny deuxième mi-temps ka tsy miankese bôl tsika ao anatin'ny le fefakady voalohany dia voatazony bakely io no mampatahotra satria ny condition physique no mitondra an'io conditionné hoe atazona ny score atsika fa raha io niveau io tena very ny nigériana tena very ho antsika zay malala ny parcours ny Nigéria zany hatramin'ny andro coach manao coupe du monde fa tsy napozy ohatran'io mihitsy le niveau ana malagasy brésiliana kely aty Afrique tsika raha io niveau atsika io dia condition physique iengany atanjaka amin'ny boke fa za matoky izy moa zay malagasy parea sa tsy parea androany dia tsisy azoko ihanina ho an'ny olona tsy tia baolina kitra zany ohatrany hoe tsy mahay baolina kitra na mijery fotsiny dia afaka manakena foana fa nataon'ny entraîneur androany rehefa misy moa fandresena dia ny joueur fa rehefa misy faharesena dia ny entraîneur mais félicitations raha zany no mitsara en tant qu'entraîneur 12 taona teto Frantsa dia ny entraîneur félicité quoi fa tsy joueur ny 12 teo ambony terrain ny asadiny tompoko ny football dia 12 teo ambony terrain raha ray fotsiny manao baolina leo raisiko exemple ny équipe ny Argentine raha ohatrany hoe Messi fotsiny tsy nahazo ninina nge Argentine tsy nahazo ninina Argentine fa le 12 no tokony ho jerentsika le 12 ny lalao le 12 namony tena le 12 tia Madagascar ny jerena dia jerevina